Ya faly miarahaba anao manaraka an'izao vidéo zao. Erozo Rakotondraveny miaraka aminao. Naty vidéo ty dia izara aminao business anankiray, idée de business anankiray afaka atao indrindra amin'izao faran-taona zao ary début de l'année ataontsika de janvier jusqu'au mois de mars mbola rentable be mihitsy business ty. Marina business ty de tena business afaka atao mandavan-taona fa à l'exception ny fety ohatra an'izao faran-taona Noël ary début de l'année janvier février mars satria amin'igny maro ny olona manao fetifety hoe bonne année fianakaviana zao bonne année zao. Tsy ny le business efa misy mpanao ihany le izy fa vitsy no mahalala hoe zavatra tsy de sarotra atao, tsy mila fond be, stratégie tsara fotsiny mila apetrakanao dia afaka tegna démarrena le izy ary tegna rentable tsara. De tsy inona fa ny fanaovana t-shirt. Ny fanaovana t-shirt de tegna rentable. Manao an'le t-shirt anao mamoaka an'le izy de mivarotra an'le izy anjaranao ny mitady ny stratégie ahafahana manatanteraka an'izay fa ty misy torohevitra fomba anafahanao manao azy fomba anankiroa. Ny iray na miara-miasa amin'ireo efa mpanao t-shirt zany hoe anao ny tompony ilay idée, anao ny tompony ny conception zany hoe manana hevitra anao ohatrohatran'izao ny soratra ataoko ohatra hoe 2024 j'arrive ohatra zany zao zavatra tian'olona dia igny no resahanao amin'le efa mpanamboatra t-shirt de minégoce ianao de mbola tsy avoaka aloha le izy fa proposenao zay ny avantage manana Facebook na de mbola tsy vonona le produit afaka alefanao aloha de jerivanao ny taux d'intérêt n'le olona zay anao vao miroso amina production. Zay ny anankiray. Ny iray koa misy fomba tsotra faran'izay tsotra afaka ahafahanao manao an'ilay t-shirt zay dia ianao ihany no manao anazy, ianao ihany no manao anazy. Misy an'izay antsoina hoe impression DTF izy raha tsy diso dia manao an'izay ianao tadiavinao sur Facebook le izy dia igny fotsiny no vitanao igny impression papier igny de mividy t-shirt vierge anao de repasenao le izy fomba tsotra kely amin'ny YouTube be dia be misy an'izany. Raha mahaliana anao izy afaka anaovako vidéo manokana manao démonstration fanamboarana le izy fa zavatra simple kely de ataonao fotsiny ny conception de rehefa vita ny conception dia amidinao le izy anjaranao fotsiny mitady zavatra mety ilain'olona, zavatra mety ho tian'olona, zavatra mety manintona olona dia alefanao le izy ary alefanao sur Facebook fa tena rentable de rentable tadiava stratégie tegna mety, stratégie de vente tsara azo ampiharina fa tena rentable zay idée zay am'izao akatroky ny fety izao satria rehefa fety ohatran'izao ny ankamaroany mividy lamba ary ny besoin ny olona am'izao fotoana zao mitady zavatra unique, mitady zavatra spécial plus ou moins zavatra tsy de maro-panana de zay amin'ny alalan'izay personnalisenao le izy dia afaka atao. Zay ary marary soanao, marary fahombiazananao raha mitady raha misy fanontaniana ianao hoe idirantsika lalindalina dia afaka manoratra MP na ataonao amin'ny commentaire afaka manome torohevitra maimaimpona mahakasika an'izany raha tianao ny vidéo tahaka an'izao misy resaka idée de business zao dia ataovy amin'ny commentaire mba ahafahantsika mamoaka vidéo maromaro amin'ny endrika idée de business tahaka an'izao. Zay fa marary soa, Erozo Rakotondraveny miaraka aminao veloma.